Miarabantsika rehetra indray faly tafahona amintsika atao anatin'ity fotoana ity izay fampitantsika afatra indray eo ambany fitiavan'i Jesosy Kristy sy ny fanambinany. Bavaka avy hatranintsika voninahitran'Andriamanitra retsi-toa sy Jesosy Kristy zanany izany. Sotranao zay ry Tomporay masina tsotoa raha mbola omenao an'izao fotoana izao ahafahanay ampita afatra atao anatin'ity fotoana ifankahitana mivatana ity na tsy mivantana ihany koa fa aoriana izao no indifereo an'izay mpakafisy mpanaraka intéressé amin'ny sitraponao. Mitera sy mankalaza ny anaranao Jesosy any amin'ny tombonandro avy amin'ny raitsotoa zay sitrahanay isan'andro isan'ora. Anio izay raha andinika loha hevitra anankiray dia mangataka betsaka ny fiasan'ny fanahy masinao ary mangataka ny autorité anao ny herinao anomba betsaka anay atao anatin'ny fizarana manontolo indrindra ianao no nisy ny arofenitra rehetra ilaina mba ahafahan'ny teninao manapaka sy manan-kery atao anatin'ny fizarana manontolo manomboka amin'izao fotoana izao mandritra ary ny fiasan'izany teny raisinay sy zarainay izany ny tontolon'izany isiako ny betsaka eo amin'ny fiainam-panahinay hoentinay foana mandinika sy mamakafaka ary malina tsara ny amin'ny tokony ho famindranay amin'ny fanatonanay ianao hatrany ambara-patonga anay amin'ny fetra fatanterahana. Ny aja sy ny tera dia ho anao irery any raitsotoa ny anaran'i Jesosy Kristy no anonako izany vavaka izany Alleluia. Amen. Amen, amen, amen. Eny ary tompoko ny lohahevitra ho diniantsika anio ny zavatra ho zaraintsika anio dia momba ny exodosy momba ny nomery toko faharoapolo azafady tsy exodosy fa ny nomery toko faharoapolo mikasika indrindra ilay tantara ny Mosesy ny zanak'Israely ary ny fahatezeran'Andriamanitra tsotoa dans le sens hoe tsy fahatezerana araky ny fahatezerana isika olombelona satria izay toepo zay dia toepontsika olombelona zay hoe vinitra sy tezitra zay fa tsy ampon'Andriamanitra izay fa amin'ny domaine antsika zany amin'ny dimension antsika dia mindrana an'izay teny zay tsika hoe fahatezeran'Andriamanitra ary araka ihany koa ny andinitsoratra masina maro isan-karazany ao amin'ny baiboly mamaritra an'izay toetra natioran'Andriamanitra izay tsy driko tsara fa tsy fahatezerana ao ampon'Andriamanitra fa selon ny fahatsapantsika dia izay no andikan'ny baiboly original na ny dikateny azy hoe fahatezeran'Andriamanitra rehefa tsy nankatoa ny tenin'Andriamanitra ny Mosesy sy ny zanak'Israely. Dia ny mystera ambadikilay vato nokapohin'I Mosesy zany miodidina an'izay ny fizarantsika anio ao isika no amakafaka fohifohy eo ambany fitarian'ny fanamasina sy araky ny fitiavana zay naseho any tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Iroso asika alleluia. Amaky ny tenin'Andriamanitra vetsantsika nomery toko faharoapolo araky nefa nataoko teny fampidirana teo. Ny soramandry dia hoe ninitobiny ny zanak'Israely tao Kadesy sy ny nahadiso any Mosesy sy Arona tamin'izy nampivoaka ny rano avy tamin'ny Vatolampy. Ary tamin'ny volana voalohany dia tonga tao anefitra izina ny zanak'Israely dia ny fiangonana rehetra ary nitoetra tao Kadesy ny olona ary maty tao Miriam ka nalevina tao. Andininy faharoa ary tsy nisy rano an'ny fiangonana ka dia niangona izy hiodina amin'ny Mosesy sy Arona dia nilahady tamin'ny Mosesy ny olona ka niteny hoe inay ane izahay mba maty tamin'ny nahafatesan'ny rahalahinay teo anatrian'i Jehova fa nahoana no nitondra ny fiangonan'i Jehova ho amin'ity hevitra ity ianareo mba hahafaty anay sy niombina eto ary nahoana no nitondra anay niakatra avy tany Ejipta ianareo ampisanay ho amin'ity tany ratsy ity izay tsy misy voan-javatra na aviavy na voaloboka na pogaben-danitra akory sady tsy misy rano hosotroina. Fa enina dia nala teo anatrian'ny fiangonana Mosesy sy Arona ho eo anoloan'ny varavaran'ny tranolay fiaonana ka ny akoka dia niseho tamin'ny voninahitry Jehova ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe alao
ny tena ka vorinao ny vorinao sy arona rahalainao ny fiangonana ary mitenena amin'ny vatolampy eo ny masony dia ampiboaka ny rano izy ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka dia ampisotroinao ny fiangonana sy ny biby fiompy. Fasivy dia nalain'ny Mosesy ny tena avy teo anatrihan'i Jehova arak'izay nandidiny azy dia novorian'i Mosesy sy Arona teo anoloany ny vatolampy ny fiangonana ka dia hoy izy: mihahino ary miodidina moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoahanay rano ho anareo. Ary Mosesy dia nanainga ny tanany ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny tena dia niboiboika be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompy. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona hoe: satria tsy nino ahy ianareo hanamasina ahy eo mason'ny zanak'Israely dia tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko ho azy ianareo. Ity no rano Meriba izay nilain'ny zanak'Israely ady tamin'i Jehova ka nisehoan'i Jehova ho masina tamin'ny nataony taminy. Amen. Ty tantara ity raha fitinina fohifohy araka ny novakitsika teo rehefa nentin'Andriamanitra tany anefitra ny zanak'Israely dia nandalo faritra anankiray tao Kadesy misy tezera tany efitra antsoina hoe Zino. Maty tao Miriam, fantatsika hoe iza Miriam akaiky be an'i Mosesy tsy dia any loatra nitondrantsika fanazavana fa rehefa tonga tao amin'ity faritra Zina tao Kadesy ity ny vahoaka Israelina ny fiangonana dia aitsika moa ary raha vadibaditsika ny baiboly dia ny zanak'Israely ny fiangonana Israelina ny vahoaka hebreo dia fatra pimenomenina, fatra pilakisa, fatra pila ady, tsy tranquille mihitsy, jamais tranquille, jamais satisfait. Eny fanadia ireo zanak'Israely izao ary araky ny voambaran'ny soratra masina mazava tsara dia niaina fahagagana ny ranomasina misokatra tamin'ny alalan'ny tanan' Jehova rehefa nampiasainy Mosesy mpitarika ny vahoaka hebreo niaraka tamin'ny Arona. Hitantsika ny loza folon'ny Egypta ny fomba nandringanan'ny Jehova Andriamanitra Tsoto ny miaramila Egyptianina tamin'le ranomasina mena fahagagana sasitenina tsitoko teo hitantsika ihany koa ny resaka Paska nandringanany Jehova Andriamanitra Tsoto Yahweh Elohim ny lamatoan'ny Egyptianina rehetra no inversen'Andriamanitra Tsoto izay tendance izay misy heviny ara-panahy ihany koa satria eo amin'le fotoana ny Paska fanafahana io atsito kely vetivety zay dia rehefa tonga ihany koa zany ny fotoana mahery vaika ao anatin'ny obscurité, ao anatin'ny aizana mamaivay ny fanenjehana, misy miaraka amin'izay fanenjehana zay ny fikendrena lamatoa an'Andriamanitra Tsoto eo ilay endrika lamatoa io dia ilay natioran'i Jesosy Kristy lamatoa amin'ny fitsanganana, lamatoa nandresin'ny fahafatesana, lamatoa ilay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, lamatoa Adama faharoa, misy ilay lamatoa Adama voalohany, semonsa noforon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vovotany tao amin'ny sahany Edena, fa misy an'ilay lamatoa zanak'Andriamanitra izay nahidin'Andriamanitra Tsoto avy any an-danitra ihany koa. Tiako voarainao zany afatra zany. Adama faharoa dia ny fikendreny izao tontolo izao, ny fikendreny ny Romana, ny fikendreny ny fanaratsy, ny fikendreny ny démonie satana amonan'io lamatoa io endrika lamatoa io zay araky ny fanazavana ny entiko teo dia mifono hevitra ara-panahy mafonja be. Fa izay tendance izay dia no inversen'Andriamanitra Tsoto, no inversen'i Jehova tamin'ny alalan'ny Paska finanana mofo tsy misy masirasira izay mbola vatatena n'ilay lamatoa ihany koa satria tao amin'ny tena no nombany ny fomban'Andriamanitra rehetra. Kolosianina toko faharoa. Amen. Miditra avy hatrany tsika amin'ny vetin'ny fizarana.
zany hoe ao amin'ny tenan'ilay lamatoa, ao amin'ny tenany Jesosy Kristy, ao no misy ny fahafahana, ao no misy an'ilay fitsimbadiany tantara. Zany hoe izay rehetra mihinana, izay misotro nofoko, izay misotro ny drako sy mihinana nofoko Jesosy Kristy no manana ny fiainana mandrakizay. Zay le tendance inversé. Zany hoe du moment isika mikitika an'ilay azonaina tao amin'ny sahany Edena, nambena ny kérubim, rehefa nanota lavo ny zanak'olombelona, lavo i Adama sy Eva, dia voaroka hiatsinanana isika zanak'olombelona, ary ny lelatsabatra mihebieby nambena andreo ange kérubim, tsy ahafahan'ny olona mikitika an'ilay azonaina, satria io no fiainana mandrakizay, io no vie éternelle, io lay corps incorruptible fahatanterahana. Fa eto amin'ity nomeri toko faharoapolo ity ry havana, dia misy zavatra mampalahelo, satria misy fiangonana vahoaka hebreo izay teo ampelatanan'Andriamanitra, no sosoten'Andriamanitra, no tefen'Andriamanitra, no tsongain'Andriamanitra manokana tao amin'izao tontolo izao, ny sorony tao anatin'ny fanandevozana, Exode, ny sorony tao anatin'ny fanapahan'ny antikristy Farao, ny sorony teo amin'ny asa-panandevozana isan-karazany, ary nofy ihany koa ny fanamboarana brika, ny construction an'ireny dôme rehetra miendrika sampy babyloniana, égyptiana, préfiguration izy aty amin'ny babyloniana, fa mameany sarin'ilay égyptiana, ny triangle pharaonika, construction an'izany izay fatatsika amin'izao vaninandro iainantsika zao, fa zay resaka hoe triangle pyramidal izay, dia manome endrika ihany koa ary symbolika andry zareo ao amin'ny fikambanana miafina, dia ny framasoana sy ny illuminati sy ny mpiaradia amin'ny rehetra izao tontolo izao. Fa eto ry havana dia misy an'ireto vahoaka hebreo reto izay nanana ny fahatsaran'Andriamanitra, nahita an'izany hoe andry afy sy andro rao nantarika azy zany ny voninahitr'Andriamanitra, ary nanana mpitarika hoe nanana ny vatana teofanika dia ilay afaka mandre ny feo an'Andriamanitra tsy tombo vatana mihitsy tamin'ny alalan'ny fifanatrehana eo amin'ny vavahadin'ny tranolay fionana. Amen. Ary tao anatin'izay misy ny antsoina hoe parole parler, miteny Jehovah Andriamanitra tsy to, ary ny teny tonga nofo dia nidina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika zanakalay tokana, dia ilay voninahitra Jesosy Kristy sy ny fahafenoany zany, arak'ilay efa nambarako teo hoe tao amin'ny tenany ny nitoerany fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra, ny goka sy ny anoko an'izany ny zanak'Israely. Ary tena hoe nanana ny opportunité nomen'Andriamanitra, nosokafan'Andriamanitra tamin'izay fisitrahana izay ireto zanak'Israely reto. Pino ny soron'Andriamanitra tao anatin'ny fanadevozana, no singan'Andriamanitra tsy to, ho fanehoany ny herin'ny filazantsara, ho fanehoany ny voninahina, ho singa, ho fampahafantarany tao anatin'izay fifitianana izay hoe malala izy eo imasony tao anatin'izay fifitianana izay, satria ireo no ampitondrain'Andriamanitra ny teny fikasana ho amin'ny fahamarinana ny herin'ny filazantsara. Fa tsy izay ny zavatra nisy teto, tsy izay ny zavatra nisy teto sœur sy frère, ry rahalahy malala, ry namako isany, eto dia misy vahoaka izay natsapa ny voninahitr'Andriamanitra, natsapa ny herin'ny filazantsara, fa tsy mitsahatra nefa mimonomonina, tsy mitsahatra nefa mitabataba, tsy mitsahatra nefa miodina amin'ny mpitarika, tsy mitsahatra ihany koa, mba tsy tenenako hoe miteny ratsy an'Andriamanitra tsy to amin'ny alalan'ny fihetsika na amin'ny alalan'ny teny mihitsy, satria betsaka raha vaketsika ny baiboly mialoha any hitatsika vonivoaka ny ranomasina mena dia nanangana ombela volamena ny voatoron'ny zanak'Israela sy ny toetra maro isan-karazany miendrika fiodinana sy mifono fitenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra tsy to. Tato amin'ity toerana antsoina hoe Kadesy, efitry Sina ity, maty tao Miriam.
tao ihany koa dia nila hady amin'izay ny vahoaka ary vokatr'ilay fimonomonomana, vokatr'ilay tsy fahononan-tena dia nila ady tamin'ny mpitarika izay koa dia midika fa mila ady amin'Andriamanitra tsy to ny vahoaka hebreo eto dia misy mpitarika Mosesy sy Arona taranaka Levy fokony Levy midika ihany koa zay voatokana za tsy miteny hoe dans le sens hoe ionoka fa mitovitovy amin'izay ihany hoe voatokana. Le voatokana eto dia nosingan'Andriamanitra tao anatin'ny be sy ny maro, tao anatin'ny foko anankiray, tao anatin'ny ankohonana anankiray, tao anatin'ny vondrona na association anankiray, tao anatin'ny fiangonana anankiray sy ny sisa rehetra dia omen'Andriamanitra ositra ho fampitan'Andriamanitra ny herin'ny filazantsara sy ny ordre sy ny autorité rehetra dia miaraka amin'ilay ositra omen'Andriamanitra amin'iny fanokanana iny. Mpanjaka mpisorona mpaminany. Contexte ancienne alliance izay. Dia ao anatin'iny olona iny izay tondroin'ny filazantsara eto, tondroin'ny Baiboly eto hoe voatokana iny no miteny Andriamanitra tsy to monambara Jehova Andriamanitra no mampita ny hafatra. Arak'izay dia izay rafitra système divine napetrak'Andriamanitra eto zany tsy neken'ny vahoaka hebreo. Tsy hitany zany. Tsy ny considéreny zany. Tsy ny meny lany zany. Tsy ny meny valeur. Zany zavatra resantsika izany zany zavatra ambarantsika izany dia manome sary anko ny zava-misy amin'izao fotoana ifampiresantsika izao. Amen. Raha ny vanim-potoana ny contexte ifampizarantsika sy resantsika hoy be da be ny mpanompon'Andriamanitra, be da be ny misahana ministera mitondra ny afatr'Andriamanitra mizara tahaka an'izao zaraiko izao mandeha araka ny ministera voafaritry ny Baiboly anankidimy atao amin'ny filazantsara. Be da be ireo mandeha amin'ny fanomezam-pahasoavana. Be da be ireo miasa amin'ny titra isan-karazany amin'ny mahabisopy azy, apôstôly azy, pastora azy, evangelista azy sy ny sisa rehetra. Fa ny fanontaniana dia mipetraka eto zany dia hoe manaraka an'ilay système divine ve izay isin'ny fikorotana ato amin'ity numéri toko faharoapolo ity, ny contexte actuel izay iainan'ny mpino, iainan'ny vahoaka, iainan'ny malagasy, iainan'izao tontolo zao. Raha manao référence izany tsika eto dia mazava tsara ato amin'ity numéri toko faharoapolo ity, ary raha mamaky tsika ao aloha kely ao dia misy ny endrika système divine nitsindrika eto izay nandrahan'Andriamanitra tsy to any Mosesy ny amin'ny hoe fanokanana ho isam-pokony avy ny vahoaka hebreo ho isan'ny andiany avy ny lasy ny vavy lehibe sy ny ankizy sy ny sisa rehetra izay dia ho fametrahana n'ilay rafitra ahafahan'ny tenin'i Jehova miampita tsara. Ary miaraka amin'izay dia misy ny lalàna, misy ny Torah, tsy parole parlée fa parole écrite, lay teny voasoratra tamin'ny didifolo, lay teny nampitondraina ny mpaminany ohatra hoe Rezra, nampitondraina ny mpaminany ohatra hoe Isaia, Jeremia, nampitondraina ny mpaminany Mosesy ihany koa sy ny sisa rehetra be da be atao amin'ny Baiboly, natao ho ekena sy ho toavina. Ary miaraka amin'izay ihany koa atao anatin'ny système divine ihany tsika dia misy an'ireo mpitarika Mosesy na Arona na Joshua na hafa ihany koa fa eto ny contexte atao amin'ity numéri toko faharoapolo ity dia Mosesy sy Arona. Ireo dia tsy maintsy manaraka tsara ny rafitra ary tsy maintsy maheno ny feo an'Andriamanitra tsy to. Système divine ho any resantsika eto tsy maintsy maharay hafatra amin'Andriamanitra tsy to. Ary na ilay trano filay fionana eo amin'ilay trano filay fionana dia misy ilay toerana manokana vavahady
izay fionana amin'Andriamanitra tsoa andraisana mesazy iresahana angatahana afatra hitalahoana amin'Andriamanitra tsoa mipetrapetraka daholo zany rehetrarehetra izany ao anatin'ny antsoina hoe système divine miaraka amin'ny fiaran'ny fanekena sy ny sisa rehetra miditra de taitsika mitora zany zavatra resantsika izany ny lalàna fa raha ny contexte actuel ry havana raha alaitsika zany kisary zany raha ho tondrotsika ary ny fiangonana hoe tranolay fionana raha ho tondrotsika ny tokantrano anankiray hoe tranolay fionana raha ho tondrotsika ny palais des sports anankiray hoe io tranolay fionana raha tondrotsika ny kianjabe anankiray hoe collégium na tsy fantatro kianjabean'ny katolika na ankoatra hoe ho tranolay fionana voaprofo sy marina ary ve fa rehefa tonga mitalao eo am'izany tranolay fionana izany iza ohatra na ny ray mpianakaviana anankiray na ny reny mpianakaviana anankiray na ny olona izay mitondra ny titre anankiray amin'ny mapastorazy bisopy cohen evangelista sy ny sisa azy mpaminany profeta dia maharay teny amin'Andriamanitra tsy tovy hoe zava-dehibe zany zava-dehibe zany be da be ry havana no manangana mega church afahany misambotra n'ilay sary hoe tranolay fionana be da be no manangana fiangonana afahany misambotra n'ilay kisary hoe tranolay fionana amin'ny Jehova ity be da be no manofa salle de cinéma fantatsika zany ary haitsika zany mahafantatra maro am'izany tsika tsy hanonona anarana pastora sy evangelista sy bisopy sy apôstôly be da be no manofa kianja barea palais des sports sy ny sisa rehetra afahany maka ny fisainanao sy ny fieritreretanao misarika anao hoe ity ny tranolay fionana ionatsika amin'Andriamanitra tsy toa andraisantsika mesazy amin'Andriamanitra tsy toa afataratsika hoe inona ny tian'Andriamanitra isoratsika sy andanatsika indray voiziny tsindriny zay zavatra izay na mety hoe amin'ny alalan'ny hira fiderana na ihany koa amin'ny alalan'ny toriteny tahaka an'izao ataoko zao na amin'ny alalan'ny hoe isy fahagagana ampoka isy fanasitranana tongava maro izay mavesatretana sy ny sisa rehetra dia fa io ny tranolay fionana fotoan-dehibe amin'ny telidaty izao sy ny sisa rehetra ora nefa lay contexte anao miritoko faharoapolo eto Mosesy dia tena nahare mihitsy kory teofanika ny feoan'Andriamanitra tsy toa no lay ositra tena hoe autorité avy any amin'Andriamanitra tsy toa voarayana sy ny nifidianan'Andriamanitra azy dia niaraka tamin'izay koa ny vahoaka hebreo voatokana ho fiangonana satria izy ireo no nantsoina ho pakato alliance lalàna alleloia ara-panahy daholo zany zavatra resantsika izany dia izay référence izay nefa ry havana izay marina tao anatin'ny antsoina hoe système divine tsy nahafehy an'ilay toe-po miodina foana mandany sitrapon'Andriamanitra renoncer ny volonté divine ary tsy manaiky ny mpitarika manohatra be fahatany manoto naleonay ihany izay mitsinjaka hoerahera naleonay ihany izay nampandeha fitombenana naleonay ihany izay nihinana sy ny sotro naleonay ihany miaina ny loko rasy naleonay ihany miaina fahavetavetana sy ny sisa rehetra naleonay ihany andevy tany Egypta aleonay ihany miaina amin'izao système mondial izao Facebook YouTube TikTok sy ny sisa rehetra aleonay ihany andevon'izao tontolo izao eto ato amin'ity nomero itoko faharoapolo ity dia misy ny vahoaka hebreo averiko ary tsindriko tsara nahita ny fahagagan'Andriamanitra tsy toa ary nampiain'Andriamanitra mivatana mihitsy izany resaka fahagagana izany ny herin'Andriamanitra tsy toa ary nampiainina tao anatin'ny système divine izy ireo araka ny Torah hoe izao no ataonao mitoera amin'izao ianao izao no rahanareo zay tsy manaraka an'izany dia atao maty tokoa lalàna izany Torah fa izay zavatra izay tsy nasakana n'ilay esprit tsy nasakana n'ilay fimonomonomana zay le toe-pony satana jamais satisfait manoloana n'ilay volonté divine sy ny fitarihan'Andriamanitra ary tsy misaintsaina ny zavatra rehetra nataony
tsy manisy valeur sy tsy manisy lanjany zany akoho sady manipy message foana am'zany. Amen, alleluia. Contexte misy atsika am'izao anefa araka ny fanontaniana napetrako teo a dia est-ce que ny fiangonana rehetra hitanao ve miaina ny contexte système divine sa de samy manangana ny azy eny ny pastora sy ny bisopy sy ny apôstôly araky ny fikendreny izy ireo ao anatin'ny fisainany sy ny fieritreretany ao mialatsiny amin'ny teny an'izay satria misy idée fixe ao anatin'ny fisainany sy ny fieritreretana de mitracé izy manorotra soro-dalana izy afahany miatteindre ny objectifany iny ohatra hoe mamona zay exemple tsotra be zay ohatra koa hoe célébrité miara-miasa ny zavatra rehetrarehetra zany fa satana fetsy be mifournir agent secret be da be izy de afahany midisperser ny mpino voninahitra vola vehivavy eboebo rehaka famakafakana faminaniny sy ny sisa rehetra de mipetraka ny fanontaniana hoe ny mpitondra fivavahana fantatrao sy hitanao ve mitoetra araka ny système divine lay tranolay fionana tranondrazanay fiangonandrazanay io zay de zanaka pelezanao zay de izao ao tao zay no natao batisa atao zay nandray mibatisa amin'ny fanahy masina ao zay no miteny amin'ny teny tsy fantatra ary ao zay no mandany ny herim-ponay zay mianakavy kely ao manadio fiangonana ao ny milanja sono mively batery ny zavatra rehetra zay afahana manandevo ny tena tsy ratsy zany masokely any ozy Paoly ny fampiasana ny tena fa ny fampiasana ny toe-pana araka an'Andriamanitra ity lay tsy niasa tatao amin'ity nomeritoko faharoapolo ity izany no tena mitondra any amin'ny perfection kanefa merina mametraka fanontaniana indray aho hoe ao anatin'ny antsoina hoe système divine ave ny fiangonana misy am'izao vanim-potoana resantsika izao sa hoentina anaromana sy pour faire croire mba ho fampandresen-dahatra asanao zany hoe tena miaina ny sitrapon'Andriamanitra marina ilay fiangonana dia misy ny fanandevozako ny tenako hoe andeha hifady anina misy ny fanandevozako ny tenako hoe andeha andoha hampahafolo-karena misy ny fanandevozako ny tenako hoe hiditra sampana lehilahy lehibe na sampana vehivavy lehibe na hitarika groupe de louange na mpianatra sekoly lahady zavatra rehetra zay afahako mampiasa ny tenako andevoziko am'izay ny tenako ny saiko zany no mitarika am'izay tsy volonté divine zany ary tsy ao anatin'ny système volonté divine zany raha vakitsika ty nomeritoko faharoapolo ity de misy ny andriafo mitarika ny zanak'Israely foana ary misy ny tranolay fionana ary ny vavady ny tranolay fionana io eo no mandreny feon'i Jehova ny mpitarika ary ny mpitarika aveo no mitondra ny message any amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ary ny teny iny dia tokony tsisy ho raraka fa teny hoe ankatoavina araka ny toe-pana araka an'Andriamanitra fa tsy araka n'lay hoe fampiasako ny tenako satria tsy mitondra makany amin'ny perfection izany raha ny nomery fotsiny vakintsika de betsaka ny lalàna natao fanandevozana ny tena ao natao ho ankatoavy ny tena ao zany hoe ny saiko no ampanekeko ary nofoko tereko anao izay tsy sitrako izy Paoly ary raha izay tsy sitrako no ataoko izy Paoly de tsy izao no manao izany fa niota izay nitoetra ato anatiko eto de misy zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra zay ataony vahoaka hebreo niota mitoetra ao ampon'ny vahoaka hebreo miaraka Mosesy no manao izay satria raha vakitsika le tantara dia tellement face an'ilay pression face an'ilay fimenomenoman'ny vahoaka hebreo dia niterapy Mosesy sy Arona satria ery ambanimbany ery de mazava be ny soratra masina hoe teneny fotsiny ihany Vatolampy
fa iboiboika rano izany ary ampisotroinareo rano ao ny ombonareo ny vahoaka sy ny sisa rehetra zay afaka misotro rano. Fa i Mosesy kosa tsy izay nataony fa miaraka amin'ny avinirana enohy ry vahoaka ampimonomonina sy ny sisa rehetra de nikapohany Ilay Vatolampy. Ora nefa tsy zay ilay message teo amin'ny trano ilay fionana. Maninona moa zano namerina intelo teo sa inefatra hoe miorina amin'ny système divine ve ny fiangonana misy am'izao vanim-potoana iresantsika izao. Miorina amin'ny fototra filazantsara. Etsika de manao comparaison hoe tao amin'ny fanekena taloha izy dia ny fototra fiorenana dia ny lalàna. Ary ny mpaminany, ny mpanjaka sy ny mpisorona, ireo testameta taloha izay, ireo no fototra lehibe araky ny mahavoafidy sy voaositra azy ho mpampanaiky mpanelanelana ihany koa entre ny Elohim sy ny fanatanterahana ny vahoaka hebreo de ireo mpanjaka, mpaminany, mpisorona, mpaminany Mosesy eto, mpitarika miaraka amin'ny Arona. Izy ireo no voatendran'Andriamanitra sy voaositr'Andriamanitra ho mpifanerasera ao anatin'ilay fifanekena mifanaiky ny amin'ny tokony hanekena zay teniny Jehova fankatoavana lalàna sy ny torohevitra rehetra izay hitondran'ny andry afy sy andraoana amin'ny fikisana sy ny fifindra-toerana sy ny sisa rehetra mifandraiky amin'izany ho voninahitr'Andriamanitra sy ho fanehoan'Andriamanitra tsy to mieriny filazantsara miaraka amin'izay zay ilay système divine. Aty amin'ny testameta vaovao, aty amin'ny vanim-potoana fahasoavana, zany hoe fahasoavana maimaim-poana, tsy misy intsony lay hoe andevoziny tenanao lalàna hoe izao nao katoavy, izao tsy maintsy ataonareo, mahenony feokinareo amin'ny trano lay fionana, de izao tsy misy latsaka ny tsy maintsy ataonareo. Fa io trano lay fionana io zay natao tanana de io afenin'Andriamanitra amin'ny mahaloka azy, fa tsy misy intsony zay aloka izay fa ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mihitsy, présent Andriamanitra. Ary izao no atao hoe midi, vanim-potoana ny tatao vovonana ny andro, lalany marina de toy ny fipoak'andro mazava miamazava mandra-pitatao vovonana ny andro. Izao ny vanim-potoana atao anatin'izao grâce zao fahasoavana iresantsika izao tena hoe mitatao vovonana ny andro, tsy misy aloko fa ny présence an'Andriamanitra, ny fisehoany Jesosy Kristy, ny heriny fanahy masina. Io no manambara ny fahatanteran'ilay endrika tranolay fionana amin'ny tenako sy amin'ny tenan'ny olona anankiray izay mandray an'izany sy izay mino an'izany. Amen. Alleluia. De izana ianao, isika rehetra zay miorina eo ambonin'izay finoana izay, ary hoe le nambaran'i Jesosy, nambaran'Andriamanitra tsy to, ery amin'ny andininy faharoambin'ny folo am'ty Nomery toko faharoapolo ty hoe, ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona hoe satria tsy nino ahy ianareo finoana anamasina ahy eo mason'ny zanak'Israely de tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Finoana la base, zany hoe isika zany raha mino an'izany zavatra zarainy ny filazantsara sy ny heriny soratra masina izany hoe eto misy tranolay fionana, iza ity ny tenako tranolay fionana, misy vavahady ato, misy fo, mila mila misokatra, ary ny fimonomonomana de ataoko à côté, ataoko ankilany, tsy ameko toerana atao amin'ny kianja parvis ny tenako zany, mba ahafahako mandray tsy misy latsaka ny tenin'Andriamanitra tsy to, ahafahako miaina sy misitraka izay effet fitahina rehetra entin'Andriamanitra, ampidinin'Andriamanitra miaraka amin'izay teniny izay, teny tonga nofo, parole parler. Mampanahelo ry havana dia lay finoana tsy misy akory. Teo nameriny imbetsaka n'ilay resaka hoe système divine,
mbola miandrandra sy mitodika any amin'ny système rafitra izay tsy divinina akory ny olona. Hitanareo amin'izany ilay dégradation an'ilay pensée ao anatin'ny finoana, fisainana ao anatin'ilay finoana. Tany amin'ny testamenta taloha misy ny système divina napetrak'Andriamanitra tsotoa ny taritin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny andriafy sy androrahoana ny vahoaka hebreo dia nandevozina tao anatin'ny lalàna izay ny fono ozo ny lalàna fahafatesana ao anatin'ny hoe tsy makatoa dia atao matokoa ny vahoaka hebreo. Nandevozina tao anatin'izay ny tena dia tellement mafy be ny pression manodidina an'izany rehetrarehetra izany satria arak'ilay révélation ny Paoly hoe raha manao ny sitrako dia ny ota izay mitoetra atao anatiko no raha manao izay sitrako dia tsy izao no manao izany fa raha manao ny sitrako dia ny ota izay mitoetra atao anatiko no manosika aho amin'izay. Dia izay ihany koa no ka eto indray dia ny zanak'Israely manao zavatra tsy sitrak'Andriamanitra satria misy an'ilay ota mitoetra ao anatiny, malgré nefa izy ireo na dia hoe misy fotoana ary izy miprendre conscience ihany, misaisir ny lalàna rehetra izay afaka samboriny izy ireo hoentiny manandevo ny tenany ho fankatoavany an'Andriamanitra. Fa un jour ou l'autre la preuve eto amin'ity numéro toko faharoapolo ity tsy mandeha lavitra akory ary isaky ny mandingana dia mietsika foana ilay esprit, ilay ota mitoetra ao anaty. Satria ny anton'izany dia séparé amin'ny vatan'izy ireo ny tranon'ilay fionana ary ilay tranon'ilay fionana Jehovah miteny io mbola ivelany tenan'izy ireo. Amen. Alléluia. Tiako voaray ianao zany message zany. Ary zay tsy itovizany régime any amin'ny testamenta taloha sy ny régime amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Eto indray dia misy ihany koa an'ilay corps théophanique vatana ambany kely ny vatana célestialy mandre ny feon'Andriamanitra tsotoa. Io point de départ tokony hiverena antsika ihany koa. Zany hoe Mosesy misy tranon'ilay fionana ivelan'ny tena fa i Mosesy zay mandray ny ositr'Andriamanitra eto. Fa noho ilay ositra dia afaka mandre ny tenin'Andriamanitra izy ivelan'ny tenany fa tsy ao anatiny. Io ilay ambaran'ny soratra masina hoe izay tariny ny fanan'Andriamanitra no sanak'Andriamanitra. Fa izao vanim-potoana iainantsika izao dia ilay vanim-potoana hoe grasy, fahasoavana, maimaim-poana namonjenantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Izay rehetra nandray an'izay famondrena izay nandray an'ilay iainana tolotry Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia ilay iaina Jesosy Kristy giny ilay very tao amin'ny sahany etena rehefa nanota ny zanak'olombelona. Ara-panaza ny zavatra zaraiko anao zany na dia farany ambany ara toko hoe detay tsotsotra mba hahafahanao maharay ny zavatra tiany filazantsara ampitaina aminao. Iny ilay very tao amin'ny sahany etena, ilay corps théophanique satria rehefa nanota isika dia contaminé tamin'ny alalan'ny ota mena rano fetsony ny biby rehetra dia tapaka ilay fahenona n'Andriamanitra tsoa satria noroahana tao amin'ny sahany etena isika hiatsinanana. Dia Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana iny indray no mamerina antsika sotroinareo rehetra hoy izy ity ny tenako ity ny rahako izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako manana ny fiainana mandrakizay. Io ilay ambarany amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko faharoa Apokalipsy toko fahatelo hoe izay maresy izay manana ny corps théophanique io zany hoe izay manana ny tranon'ilay fiainana transformé ho tranon'ilay fionana ny vatany, manana firesahana amin'Andriamanitra izy mandre ny feo an'Andriamanitra. Ora nefa araka ity numéro toko faharoapolo ity Mosesy dia mbola niodina ihany, ny vahoaka hebreo efa nimonomonona efa niodina ary tsy nakatony sitrapon'Andriamanitra na dia miaina foana fisitrahana. Zany koa détail ngeza be zany. Be da be ny fiangonana amin'izao miainana fisitrahana, misitraka fitahina amin'Andriamanitra, misitraka tombon'andro. Zay ny tena mazava kokoa. Misitraka famindrapo, fa miaina fimonomonana foana izy mijanona amin'ilay toe-po numéro toko faharoapolo. Satria tsy ao amin'ilay corps théophanique, tsy ao amin'ilay vatana mare ny feo an'Andriamanitra. Tahaka ny Mosesy mbola niodina ihany koa teto na dia hoe tao amin'ny ositra. Alléluia.
na de tao a Mosesy ara ny osotra satria ny vatany dia tsy lay vatana tranolay fionana fa separeta amin'ny vatany lay tranolao fionana de izay ny mahatonga ny fiodinana hatrany amin'ny voaositra sy ny tsy mitondra ositra fa ireo andevozina ho mpankatoa lalàna. Amaranako azy dia zava-dehibe ry havana ny fiovan'ny vatantsika. Zay ny anton'ny fahaterahana indray. Zay iteraky ny nofo dia nofo, zay iteraky ny fanahy dia fanahy, ateraka avy any ambony. Satria ao anatin'io fahaterahana io, io fanaterahana io, nouvelle naissance io no misy an'ilay fanovana ataon'Andriamanitra tsy toa amintsika. Ao anatin'izay no misy an'ilay transformation, misy an'ilay asa tanan'Andriamanitra tsy toa, œuvre divine, œuvre divin. Izay tsy nataon'olombelona. Ary miaraka amin'izay misy an'ilay sémence ny Jesosy Kristy mivelona ny anatintsika dia manomboka tsikelikely mahatsapa ny sitrapon'Andriamanitra tsika, mahatsapa ny herin'ny filazantsara isika, maheno ny feo an'Andriamanitra tsika, miavelona tsikelikely ny fahafatesana atao anatintsika, mivadika ao fiainana zay dia tonga manana relation intime amin'Andriamanitra tsika, tonga vatana teo efanika indray mivatantsika, lay very tao amin'ny sahany tena point de départ, zay le hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany. Zany ny herin'ny filazantsara tian'Andriamanitra ho voaraitsika aloha amin'izao état de corps amin'ny maha-esprit atsika izao. Ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tena ao anaty fimenomenomana ny vahoaka. Menomenona ny amin'ny resaka halatra, ny volamena mipiritsaka, menomenona ny amin'ny trafika isan-karazany, ny taova, ny carburant, ny inflation, ny memenona de tout genre. Ary mezaka mikapoka vatolampy ny faux prophète isan-karazany, na ny ampiangonana, na ny eo amin'ny fitondrana, na ny président, na ny sisa rehetra mezaka mikapoka vatolampy. Fa ny mampalahelo sady tsy ao anatin'ny sady tsy manana tranolay fiaonana izy ireny no tsy ao amin'ny tenany ihany koa ny tranolay fiaonana. Ary ny akamaroan'izy ireny moa dia vatana tranolay fiaonana amin'ny démonisy satana, araka ny efa nivarotan'ny fanahany no mpiandraikitra petsaka amin'izy ireny dia mampalahelo zao ny zavatra misy iainan'ny vahoaka sy ainatsika malagasy. Eto koa ampisaintsainana antsika zany par rapport amin'ny zavatra nozaraina teo fa mazava be ny soratra masina hoe ary Jehova ny teny tamin'i Mosesy andiny 12 sy arona hoe satria tsy nino ahy ianareo hanamasina eo mason'ny zanak'Israely dia tsy nitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany zay nomeko azy ianareo. Ny sazy miandry antsika, miandry ny mpitarika na i Mosesy ary tsy niditra ny tany Kanana, ny vahoaka hebreo moa dia nahodikodin'Andriamanitra 7 taona tany anefitra, tsy nisy tafiditra tao amin'ny tany Kanana ihany koa afa-tsy Josoa sy Kaleba, misy hevitra ara-panangezabe ihany koa zay tsika zany ninona ao ataontsika eto na ikapoka vatolampy daholo ty karazan'olona rehetrarehetra ity, ny mpanao politika, ny lehibe ny mpitondra fiangonana, ny ogradea, ny karazana mpaminany sy ny mpimasa sy ny sisa rehetra. Ny vahoaka menomenona ihany etsy andaliny dia misy varikely tonga, varitsinjo, misy tosika fameno sy ny zavatra ohatran'izany, ny karazana association maniry ohatran'ny anana hoe ho fampandrosoana ny firenena, zany hoe ao ambadik'izay misy an'ilay karazana fitahiana zay entin'ny démonia, satria d'ailleurs sady efa tsy manana tranolay fiainana fa peritreretanao azany message entiko mamarana azy zany, fampisaintsainana antsika anio dia manentana anao verina amin'ny fitiavana voalohany atolory an' Jesosy ny tenanao ahafahan'ilay sémence Jesosy Kristy mivelona sy mitsiry ao anatintsika indray ahafahantsika ho miova ho mpakatoa ny sitrapon'Andriamanitra, ho mpandray ny sitrapon'Andriamanitra, ho velona sy ho mahery atao anatintsika ny herin'ny filazantsara ny tenin'Andriamanitra, mba handre ny feo an'Andriamanitra itsika fa tsy dépendre na amina bâtiment, idépendre na amina système
hitantsika numéro 20 système religieux système divine tsy nahavonjany zanak'Israely tsy nahasakana lay fimenomenomana maika fa ny système izao tontolo zao sy ny système zay atsanga ny karazana milaza azy ho mpaminany sy mpisorona sy mpitoroteny sy évangéliste sy ny sisa rehetra izay manao usurpation de fonction sy ny asa ny don ny talenta rehetra ao amin'ny baiboly mazava ho azy fa tsy manana accès amin'ny plan divine isika raha mbola tsy tonga saina ary tsy mandray fanapahan-kevitra tery sy mangetaeta te hiala amin'izany zavatra ny tanosaiko faran'izany mampahery anao fantatrao ny marina anafaka anao tsy andevo te anafaka antsika Jesosy Kristy ary manana zavatra ambara amintsika foana izy mambola tsy zakantsika aloha zany ankehitriny atomboko tsika amin'ny fanoloran-tena amin'Andriamanitra tsotoa atomboko tsika amin'ny toe-po tsotra toe-po torotoro sy mangorakoraka miainga amin'izay aloha no ahafahantsika mandray ny plan an'Andriamanitra ahafahantsika mandray ny sitrapon'Andriamanitra dia mirazotra amin'izay miaraka amin'izay mitrebona sy mitsiry ao anatintsika ny faharetana ny finoana ny toe-po rehetra sahaza sy mifandraika compatible amin'ny épreuve rehetra manodidina antsika sy ny miaraka amin'izay ihany koa fankatoavantsika ny sitrapon'Andriamanitra ka ninninona amin'izay mitranga eo tsy manana toerana ty anatintsika ny fimenomenomana tsy manana toerana ty anatintsika ny fiodinana tsy manana toerana ty anatintsika ny rehaka izao tontolo zao ny abomination isan-karazany fa lasa mibanjana ny sitrapon'Andriamanitra isika ary tery amin'izany ary mangetaeta fatratra ny tombony zany atao anatsika ary te hiainana zany satria manomboka mahatsapa lay fiainana fiadanana miaraka amin'izay sitrapon'Andriamanitra satria sitrapon'Andriamanitra mira fiadanana raha soantsika rehetra amin'ny raha soanao tainy Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny saotanao zay raha masina tsotoa raha mbola afaka nandria amin'izany teninao zany de raina ny anaranao ary mame voninahitranao foana izay da io ny teny ianao no manositra an'izany ary ianao no manampy izay tokony ho ambara ambonin'izany rehetrarehetra izany mamelany elokay ary mamindrafo aminay ny amin'ny fimonomonomanay ny tsy fahononana ny tena manoloana ny sitraponao ny aja sy ny dera de ho anao irery ihany ireo zay mangetaeta fanasitranana sy fahafana dia eo an-tananao zany tompo tsy mahefa na inona na inona izay satria mbola nofo ihany ny parti amin'ny tenanay sy 100 ny vatanay dia mavesatra fa ao aminao ny sabatra ao aminao ny teny ao aminao ny fanasitranana ao aminao ny délivrance mampisaraka ny tsoka sy ny aina ny fanasiny tonony ao aminao daholo zany rehetrarehetra izany ny anaran'i Jesosy Kristy ny tombo-kasian'izany proclameko zany ho fahafana ho an'ny tsiraray azy teo afaka Alléluia veloma tompoko amanaraka indray tainy Jesosy veloma daholo